Akasitrahana manokana Andriamatoa Rakotondranivy Iva Julmon nanaiky ivahiny eto anatin'ny fandaharana amelona ny tantara nitranga tamin'ny 13 roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Olom-pirenena tena hoe niaina ny tantara izy ary anisany olom-pirenena ihany koa efa nanao reportage niaraka tamin'ny RFI izay tena akasitrahana ny nanaiky Iva niananao miaraka amin'ny groupe Omady amin'ity andro an'ity. Afaka mba lazainao anay ve ny mombamomba anao tompoko? Iny ary misaotra anareo tonga eto amin'ny toerana izay vahininareo atao trano atao tanàna ary zava-dehibe amiko koa zao satria anisan'ny tantara nanova ny fiainan'ny malagasy zany 72 zany. Ny roa amby fitopolo zany raha ny marina dia tao anatin'izany ny tenako ary azafady mombamomba angamba ny nantaninao teo fa lasa lavitra loatra sady ny mombamomba dia za dia mpiasa ny groupe mpanao poto ny Jirama ny atao hoe G2M ny anarany administrateur ao ny tenako ary président conseil d'administration zay ny momba. Za dia manana zanaka 5 ary teraka tamin'ny 1953 zay mombamomba anazy zany. Mankasitraka tompoko. Ny fanontaniako manaraka dia hoe satria moa zany iverina mailina ny tantara mihitsy sika mba hanampiana ny taranaka taty aoriana ny mikasika ny datin'ny 13 May roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Afaka mba tantarainao anay ve hoe inona marina ny tena zavatra nitranga tao anatin'io fotoana anankiray io? Zavatra nitranga dia grevy ny mpianatra nangataka ny vatsim-pianarana teny Ankatso. Dia nihitatra tany amin'ny médecine sy ny rehetrarehetra nitaky daholo ny zoan'ny zay tsy ampy. Zay zany ny famotinako azy. Fa rehefa niverina avy any atsimo ny tompoky lahatseranana dia narehany io avy namboly hazo tany izy tamin'izay. Tsy diso ny fitadidia tena namboly hazo. Dia noditra aty Antananarivo izy natao interview dia hoe tandremo ny zanakareo fa sao matimaty foana tsakitsaky 100 arivo maty. Zay le tsy zakan'ny vahoaka an'Antananarivo tamin'izany fotoana zany. Ahoana kosa ianao ny hamono olona, zaza no mitaky ny zoany, ankizy ohatran'io ihany ianao, mpianatra ohatran'io ianao, fa maninona no vonoina? Dia mbola nitangorona teo foana moa isaky maraina tsy maintsy tonga eo amin'ny avenue teo foana dia tonga amin'izay tikotra ny polisy nandrava tsy nety nilefitra ny nandravona ny fitondrana ny vahoaka sy ny tanora ny mpianatra koa nefa nirahina nanomboka nirahina amin'izay. Dia zay zavatra zay no nahatonga ny 13 Mai zay teny diso zay nahatonga fihetseham-po ka nahatonga dimension avo dia avo koa satria nitifitra amin'izay ry zareo. Dia rehefa nitifitra zareo dia tsy nientika ho an'ny olona nandefa lacrymogène aloha voalohany indrindra fa tsy tena tonga dia nitifitra. Dia nieretana teo mihitsy tena nieretana zany lacrymogène zany ary tsisy niala mihitsy. Tena ao nitorana sy ny rehetrarehetra fa tsisy niala teo. Tena zany teneko anareo tena solidaire be ny olona taloha izay ny filaza azy. Tena nirahina. Ka rehefa tonga tokoa ny tokoa rehefa tonga amin'izay valala inona moa izy ity inona moa zany ny vahoaka maro tsy azo toerina zay dia lasa korotana be satria tsy voafehy intsony koa na iza no nitondra fikorotanana tao anatiny tao. Zay aloha mahita fa nisy nitondra fikorotanana tao zay moa fomba ny fanaon'ny zareo mpanao politika le manao avortement avortena izy dia accusena le mpanao fetsiketsena hoe manao zavatra tsy mendrika mamaky trano vandalisme zay ny filaza azy amin'ny teny frantsay. Dia zany zavatra zany no tadiavina entina anaovana excuse fa tsy izy io zavatra takin'ny ankizy io. Zay angamba ny zavatra voalohany nisy tao dia nitarika tany amin'ny resaka fanonganam-panjakana amin'izay rehefa avy eo nangataka ny fialan'ny président Tsiranana ny vahoaka ny amaro teo amin'ny avenue ary tena rakotra io rakotra tena mangorom-potsy io zany fitenenana. Tsisy tany nandianana mihitsy natatona na eo ampovoan'io any tsisy tomobile tsy tafiditra tao intsony.
rehefa tsy tafiditra tao ny tomobile de ny vahoaka sisa nanjaka tao de nangataka ny directoire militaire ny vahoaka zay mpitarika atao moa nangataka an'izay directoire militaire zay de nitsangana ny directoire militaire nitarihan'ny général Ramanatsoa de rehefa tonga teo amin'ny toerany Ramanatsoa tonga de fofoeziko le fitenenana niakatra be ndray maripana ny politika zay influence avy any ivelany io zavatra io raha ny fijerina azy fampidina trano za zao de teraka tany Manakara ary zanaky Manakara raha marina na de zanaka Antananarivo ara fiaviko eto Antananarivo fa nalatsahany tavoniko any tanina lehibe tanina olona manana tany any zahay aza zany zay le teny fomba fiteny hoe zay petrahan'ny arena ny tanindrazana tanindrazanay any Manakara raha marina fa ny tena izy lasa fampidina foko tao aorianan'izay zay no tiako hiavina amin'ireo resaka ary nalahelo mihitsy zahay satria pression na cause côtière nampiongana na nitsipazany général Ramanatsoa ka re zay ny filaza de napetraka teo ndray nga général Ratsimandrava de rehefa tonga teo amin'ny toerany général Ratsimandrava de iny moa ny zavaniseho za moa tsy de malala ny tantaran'ny général Ratsimandrava marina fa efa nanomboka nalahelo ny tenanay satria ny tarigetra tamin'ny 72 ane raha marina fitakina fanovana fitondrana fa lasa nakany am'le politika enjana be le izy zany hoe raha marina zany tam'ireny niditra ny atao hoe vague socialisme socialiste de rehefa niditra ny socialiste teran'izao tontolo zao izy zany nisy an'ireny le tantarany Che Guevara sy ny an'ireny tam'ireny tato Afrika koa nisy mpitolona mafana fo be ohatran'izany ry izy tony talohany amin'ity misy anankiray zay tato Afrika fa diniko teo ny anarany zany rehetrarehetra zany zany nampatahotra amin'ny frantsay de nasorona tamin'ny toerany Ingatsaranana fa nisoloana ny général Ramanatsoa de ny avorteny tamin'ny resaka atiboky indray io zany ny anahy sanatria tsy makala frantsay foana izy fa ny politika ny zay le néocolonialisme zay filaza azy io néocolonialisme io zany efa ela io no nisy teto Madagasikara efa nylalaoviny frantsay zay le hégémonie française zay le diplomatie fahaizana mandamina araky ny inona zany hoe firesahana fahaizana miresaka aminao ve tokony ho ampahafantarina ny taranaka aty aoriana ny tantara ny 13 May 1770 tena tokony angalana lesona be satria lasa misy be dia be mifahadisom-panantenana raha ny zava-misy ankehitriny de ny boriko ny verin-dalana ny tolona tamin'izany ny alana nge ny zone franc tamin'izany nasorona teto ny base miaramila frantsay aleo mba ho an'ny malagasy ny tantana Madagasikara ny alana tsiny raha miteny an'izany ny tenako satria marina fa teo tompoko latsiranana fa raha izany no mijery azy mbola saribakony frantsay reny tsy hoe manivaivany reny sanatria ny tenanay fa izay nahita kosa fa enjana be ny fanosehan'ny frantsay azy fiarovany frantsay azy satria mbola mipetraka teto Madagasikara daholo tany an'io tany Digo teto Antananarivo mbola misy teny Vato ny frantsay zany mbola teto foany na de nahazo fahaleovan-tena raha ny gasy tamin'ny 1960 teto foana ny frantsay jusqu'en 72 ary nanjakajaka mihitsy ny frantsay indrindra fa reto voanjo napetra ny mpambolo tany Sakay petraka teo a Besarety manana basy mihitsy eny aposiny any reny zaza tanoran'ny frantsay reny reny olon'ny frantsay reny manapoaka basy eny Amasom-bahoaka mampiorooro ary zany nanisan'ny nampalahelo ny ray aman-dreny tamin'izany indry de mbola zanatany ihany kay tsika ty nefa ny eo ny fitondrana efa teo ihany fa tsy mavity ninony reny rehefa mihetsika ireo voanjo reo fa rehefa niakatra teo amin'izay ny fitondrana tamin'ny androny
tompoko la Ramanatsoa de niakatra teo ny fitondrana Ratsiraka de nandroaka ny frantsay teto no nataony ary nampalahelo andray kosa aloha raha tena ny any moa sady avoakako ihany mampalahelo sy ny tsara sy ny ratsy za zany tena malahelo misy vestige na historique teto Antananarivo ohatra zany teny Andohalo statue misy statue tena tsara tarehy be reny zavatra ingena manamariky fa zavatra nisy zany histoire c'est une histoire tsy azo fafany zany ninona zavatra teneninao ny tantara no mana lehibe ny olona zany hoe mampitombo ny fahaizana mampitombo ny fahalalana ny olona de miova ny maha olona azy me mahay izy fa tsy hoe niala tany amin'ny préhistorique na homme de caverne akory de fa tonga de ohatrany de andefusé tsy misy zany fa nandeha niadana tsikelikely ary reny zavatra reny tokony tsy nipotehina reny zavatra reny tamiko razako zany personne hoe reny manome ny tantaratsika de ohatran'izany efa hatramin'izay ngeny efa mipotehina ny tantara malagasy efa tany amin'ny andro niady tao andapa tao androva tao niady niova sy ny andrina raha izay ny filaza azy de potika ny malagasy olo-pirenenanao niaina ny zava-misy nandritra ny fotoana 13 May eo amin'ny 7 sy 27 mety firy taona teo i Andriamatoa Iva eo amin'ny 9 taona teo na 9 teo tam'izany de inona ny andraikitra nisy anao mpianatra ve sa mpianatra ka mpianatra fa tsy mpianatra teny Akatso satria Akatso no mitarika an'io mba azonao tantaraina aminay ve inona zavatra tena nampihetsi-po nandritra n'io hetsika tolom-bahoaka io ny fahitana ny malagasy fa tena miray fo tena miray fo zany taditio ny ambulance ny feheziny fitondrana mbola teo tsy rana na mbola tsy niongana izy nietsika iny fa reo taxi Antananarivo reo nasina Lacroix menamena daholo mitatitra ny olona zay maratra itompoko la Ramarsone dada ny Alain Ramarsone zany pharmacie Ramarsone no nanome ny fanafody rehetrarehetra hitsabona ny olona zay atao hoe inona zany pharmacie inona zany filazana zany inona terme médical filaza azy fanasitrana ny vonjomaika raha zay ny teny gasy ohatra hoe sparadrap alcool sy ny sisa méthylchrome teny hoe tsitrapo tsitrapo daholo zany anisany nanao an'izany ny tenako ary zay ny marqué ny fiainako zay teo amin'ny hôtel terminus ianarana io ny olona moa zany mifanenjika amin'ny eferesy any ambadika any zany aloha tsy afenina fa nenjehan'ny olona mihitsy ny eferesy miaramila tam'izany de mifampitifitra misy mifampitify misy manana basiko ny olona tsy fantatra hoe avaiza fa misy maratra de miantso ny olona aty misy maratra de oentinay ny taxi sy misy anarako andao de efa ty aminay le vatakely pharmacie misy ny anna rehetrarehetra de miaraka any de adiniko hoe ay eteraka ity zavatra nataoko tamin'ny ferin'le olona fa tsy alcool fa tonga de torana le olona nipetako ary tena zay le izy za tsy nianatra momba zany tsinonako tsy nanao fitiavana an'le tanindrazana fitiavana an'le maha olombelona malagasy sa malagasy zay tsisy an'izany politika zany iny za zany tena mandako kosa 72 zany tsy resaka politika fa taty aoriana kely vao niditra am'izay ny mpanao politika zay ny tena marina fa tena tolo ny mpianatra madiodio mangarahary iny fitiavana ny tena tao hoe samy malagasy ko ny anapiny ny ray aman-dreny ny zanany tao nanapiny ny mpiaramonina nyreo ankizy reo tao hoe samy malagasy tsika ahoana tsika ny famono ohatr'izao zany zavatra zany ny anisan'ny mampihetsi-po raha zay ny tena teny ary ny tena mampihetsi-po de hoe tena mirahina ny malagasy zany teneniko anao zany hoe taxi zany nge mikarama isan'andro zany fa tsy mikarama isam-bolany fa mahafoy andro mahafoy fotoana izy miasa anaovana ambulance tena lesona ngeza be zay tena zay le soa ifankatiavana malagasy na sotoavana le fankatiavana malagasy mantsy za zao mipetraka tany Atsimo Atsinanana mantsy anao
fa ny Atsimo-Atsinanana rehefa manao trano ihany moa tsy trano briky ohatr' zao ny ihany fa trano falafa zay filazana azy na trano hazoko fa ndray andro de mahavita trano ataotrika hoe trano ohatran'io zany 4 sur 9 ndray andro de mahavita zany inona valy-tanana fifanampy atsona daholo ny manodidina nanao trano de mba ho avy anareo ho avy zay ka matahotra anareo da ho avy any maray ka da mifiritra ho fotoana sika anao misivy de viabinareo da avy eo ny olona tonga eo daholo ny mpiray tanàna de andrahona sakafo izy de izy manao ny trano voalaza fa ny tantara no maneho ny firenena anankiray anisan'ny tena hoe nanamarika ny firenena amin'ny maha malagasy atsika ny tantara 17 May 1770 aminao ve tokony anisan'ny ho tafiditra anatin'ny andro anankiray tsy asana nefa andresaka rama ny andro ny 17 May 1770 tena mendrika ary izany mihitsy ny tokony aseho zany teniko zany hoe tsisy resaka politika iny re tompoko tao anatiny iny tena tsisy madio be iny resaka iny raha ny resaka nentina teo amin'ny kianjan'ny Therezime fa rehefa avy eo am'izay tonga am'izay mpanao politika zay ny teneniko anao zay fa zay firaisakina-bahoaka zay nge mamalagasy ny malagasy zay fiaraha-mientana zay nge mamalagasy ny malagasy velona ray trano maty ray fasana tsy miteniteny foana ny malagasy amin'ny teny zay nitenenin'ireo razam-betsika zay atao hoe soatoavina ozy tsika zay natao arinany reny 72 reny natao aloha keliny de efa nanomboka ny tsinotsiniavina mantsy zany atao hoe malagasy zany kanefa nitady fa malagasy de manana tantara zay tena tsy tokony voadino koa fa tsy voizana mihitsy ny tena marina za de tena samy teny fa presque diso daholo ireny tantara zay tantaraina ao anatin'ny YouTube tantaraina tsy lazany anaran'le olona ako sarotra be idivulguer an'izany fa za mahita fa be de be ny diso satria izy vahiny monsieur malala tsy mitombony zany amiko fa ile gasiny tsy avelany nanoratra maninona mory Rabe Mananjara tsy nanoratra ny tantara amin'ny Madagasikara vonaika an-tany mihitsy maninona mory ty le mpanao soratra ina moa ty poésie ty tsy manao tantara Madagasikara fa ho lafariana anary tsy gasy fa vahiny no manoratra ny tantara Madagasikara ny fanontaniako mihitsy de mikasika an'izay hoe nisy famerana ve sa hoe tena nataon'ny vazaha mihitsy lena tsy tena nataon'ny vazaha mihitsy zany ary za de mahita mihitsy fa zay le hégémonie française zay foana ny averiko faiza manao amin'ny frantsay zay zavatra zay ary io zany anisany nampidi-doza ny zanatany frantsay rehetrarehetra tsy natafavoaka ny zanatany frantsay rehetrarehetra io fahaizana mandresy lahatra sy manome zavatra diso tsara petraka diso le izy fa tsara petraka eo anolonanao le izy de apetraka tsara mihitsy fa zavatra diso nefany de inonao satria za zao raha manome ohatra ary zay nitenenako foana hoe ny mpanao gazety nareo moa tsy mpanao gazety raha ny marina ao anatin'ny lalàna ao anatin'ny fomba sy ny fiasa rehetrarehetra de izy no atao hoe troisième force raha tsy diso kanefa ny inona moa zany ny force ny mpanao gazety tsony ankehitriny fa na zavatra diso raha avoakana zay teneniko eto hoe maka ohatra zany zao hoe misy problème ny tunnel ambany de navoaka tamin'ny télé mandritry ny 3 andro 4 andro 5 andro miotsaka ny tunnel ambany di isan'andro de zay foana ny resaka ao de nisy mpanao gazety ray moa tsy laza ny anaran'le fanaovan-gazety fa tonga teo amin'ny varavaran'ny vavan'ny tunnel ambany dia mihitsy izy nanao interview ny olona mihazakazaka be avy any anaty tunnel avany de miteny izy hoe ahoana marina ny tao de mea dinarao amin'ny mampanao gazety amin'ity rangaty sy ramatoty manontany ny olona izy mihazakazaka be fa maninona ianao ny sepotra
ka niazakazaka ve le olona josehatra nga tena niotsaka be aho gaga ihany ianao am'le fanontaniana zany de any amin'ny farany am'izay le olona ny teny raha marina aloha mbola tsisy ninona fa matahotra fotsiny zahay tadio zany efa nisy fotoana maromaro zany zay tokony nahitany ny mpanao gazety fa diso zany information zany tsy marina zany fa navela nolaloviny tao exploiteny mialatsiny am tena zany fa zany ny tena marina raha eto Madagasikara zay ohatra ny zavatra misy any Ukraine sy any Russie koa guerre de communication de ohatran'io koa ny zavatra misy eto guerre de communication lalovina n'zany communication zany ny fiainam-bahoaka am'izao fotoana zao de za zany ny teny hoe raha endry ny mpanao gazety de izy mihitsy ny tokony handamina voalohany indrindra ny fiaina malagasy amerina azy manana didy ny mpanao gazety mamerina an'io aingana daingana io fausse information rehetrarehetra io tokony ianao fanaty adina aingana zahatra tsy sarotra re zany tompoko tena marina zany zay le teny eo anatin'ny teny oabolany taolo manao hoe lokangatsy atao izy mabe voatavo ka ianao rehefa tsy anao inona mo toamboatavo mantsy le toana valia mantsy le oditra voatavo iny zay ngamba no azoko tenenina momba an'iny aminao ve azo lazaina hoe tratra ny tanjona taorian'ny tolona aty aoriana hitako aloha zay tratra tao fa mampalahelo de miverina indray ary tsika zao verina ao anatin'ny taontsika hoe mialatsiny am teny an'izany fa tsy hoe tsy afaky ny teny aho hoe ratsy ny fitondrana zay misy na tsara ny fitondrana zay misy fa io ny zava-misy eo fanjaran'ny malagasy mitsara azy sy za rery ny afaka hitsaran'izany satria maninona hitako fa mibolisatra ny fitondrana ankehitriny ary ny zavatra misy de zao tsy manana ny maizy azy nge tsika raha vao entina vahiny zany sika manana olomanga zay ny filaza azy tena betsaka mihitsy fa le homogénité ao anatin'le fiarahamonina mihitsy ny tsisy tsony tsy homogène ntsony ny gasy mifandrafy anaty ety mio tsara fa vo nyresahana voaingana zany hoe inona zao ny tena mampikorotana malagasy tsy filaminana sy ny sakafo sy ny sakafo ny tsy filaminana moloha de zao be de be ny généraly eto amitsika be de be ny manampaizana momba ny fanakanana nyreny zavatra reny amanjatony angamba niry zalaho raha tsy diso ao koa ny atoko-pivavahana zay anisan'ny balizy mampianatra ny vahoaka tsy anaonao foana amanjatony koa ny atoko-pivavahana eto amitsika ao koa ny atoko politika zay tokony hanabe ny vahoaka amanjatony koa zany reo telo nefany tena hery tokony tokony amokatra hanome lanja hanome fiainana vaovao hanosika ny ratsy hiala fa hanosika ny vahoaka ho any amin'ny tsara fa inona ny zava-misy ozy nareo diso lalantsika zay ny teneniko aminy hoe zay ny tiako tenenina hoe nisy nandray tany amin'ny zavatra tsy izy anie ny zavatra misy ankehitriny satria raha mandeha teo amin'ny 72 ozy izy de tonga am'mpanao politika zay le izy de inona ny zavatra nisy lasa politika amin'nisy tao zay ny nakivy anay hoe tsy politika anie ny nalehana afaty fa ovao aloha le fitondrana de rehefa miova le fitondrana de zay anareo vao manao politika raha afaka averina ve ny tantara misy zavatra ve mety hoe afaka novaina lovana raha afaka averintsika ve ny tantara de inona ny tokony hoe hovaina raha hoe averina ny tantara ny be de be le hovana angambany ny filaza azy tena hanova ve tsika sa hanova ve matsy sa hanova ve tsika sa mbola lalo-dalorana ohatrany mandoko ihany holokona fotsy de fotsy androany de holokona zao de zao androany mainty ohatr'izay fa ny zavatra misy ane reo olona rehetra zay mitondra reo ne mahita mahafantatra tsy mandainga koa sara hiteny an'izany fa mahafantatra ny zava-misy reo ary ainy matoa izy nivitrao fa izao rehefa tonga ao izy tsy afa manoatra satria inona ny antony tsy mahay mirahina tsy mahay mirahina ny gasy zany de zava-misy zany taloha tsoloko anao fa
voaingany zany a efa saika mipoaka ny adiny tanindrana sy ny teto-Antananarivo saisine tamin'ny 91 izy zay raha sy diso teo amin'ny 67 nisy fanenjehana tanindrana be teo de niteny ny ray aman-dreny teto-Antananarivo ajanoana io fa tsy mety fa maninona am'izao fotoana zao tsy masy teny tsy miteny tsony zany ny olona rehetrrehetra zany ary tsy sa mandidy mihitsy fa asoasoana kely eo zany hoe moderena ny fomba fiteny mihitsy mantsy ny mampalahelo le fomba fiteny ohatrany hoe malemy ianao anatrehany le tanjaky le anankiray satria ny problema mantsy am'izao fotoana zao de hoe matahotra ny hosamborona zay koa satria raha vao miteniteny mahery ianao de tonga ny sasany amin'ny angady sy ny arina de hoe sambory io fa manetsika vahoaka ikony zany ange ny problème misy eto amitsika tsy za tsy mpanao politika aho nyteny aminao za fa nirotsaka mera teto fa za nirotsaka maleo tena fa ny problème de zay hoe rehefa tsy mety le zavatra de tokony mba misy vondron'olona manarina ohatra zany hoe ny ray aman-dreny ray aman-dreny misy ray aman-dreny eto Antananarivo eto fa tsy samy joro tsony tsy samy joro tsy mijoro tsony ary menatry ny mijoro koa ary satria mivadibadika foana isan'andro androany anina androany raha afaka pitso anina raha afaka tonga ranona de mivadika any amin'ny ranona indray ahoana moa nisy tahotra sy tombontsoa manokana lasa tombontsoa manokana raha nisy ve ny tambajotra sy tseratsera tamin'izany vanim-potoana zany mety nisy nampiova tantara kely ihany ve raha hoe efa izay nisy mihitsy no ny zavatra nisy tsy ampy ny serasera tamin'izany fotoana tamin'izany fotoana zany satria nofehezana tao amin'ny TVM ihany ny ninony tia ny filazam-baovao zay ara mahamenatra ny teny zany fa RFI no enonay RFI no enona ibalansena le information satria tsy hoaroaraka daholo ny zavatra misy de mieno RFI ianao de mieno tambazotrana fiarahamonina ivelany ihany ianao de misy miresaka misy vazaha tonga eto mba namana koa ny sasany indraindray de mba miresaka hoe tsy laso zavatra zao fa inona no ataonareo malagasy ty tsy zany ny zavatra misy teo aloha ny takinareo fa maninona natao an'izao ty fireneny ty tam'izany no resahako fa tsy ty resaky ty tam'izany fotoana zany zany efa niova efa lasa nibrioka taloha toroko anao fa tamin'ny 72 zany ny tantaraiko tonga de misy mamaky zao fotsiny ny vitrine rehetrarehetra atao amin'ny avenue de lasa nangalatra le olona le zay ny atao hoe avortement le olona mpitolona lasa nangalatra satria tante izy mahita an'le zavatra hitany isan'andro rehefa manao lesy vity reo izy de mahita an'io zavatra io izy de vaky arala izy de maka ny olona de mba maka koa izy de lasa mangalatra koa le mpitolona ny farany de zay ny zavatra zay ny tadiavin'ny tao amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana zany zay fomba zay foana ny zava-misy ary zay fomba avortement zay lasa ohatrany hoe lasa ohatrany hoe fianarana ratsy voasitiny tolona rehetrarehetra taty amin'ny manaraka rehetrarehetra izay moa filaza azy amin'ny teny frantsay lasa mouton de panurge lasa style lasa dogme koa zany ny filaza azy fomba fiainana mpatoko politika am'izao fotoana zao hoe raha vao io fa ataovy amin'ny fomba tsotra de zao sivoan'izao ato sivoan'izao aro afa-tsy ny am'izao fotoana zao zay mahita fa resaka communication zao mandeha be zay niteneniko anao teo hoe ohatran'ny any Ukraine ihany hafa nylazain'ny ukrainiana hafa nylazain'ny rosiana hafa nylazain'ny occidentaux hafa nylazain'ny afrikana samy manana ny azy daholo de reo rehetrarehetra reo mi-influencer an'le vahoaka de rehefa avy eo zay mandray an'iny amin'ny lafiny tsara de mandray zay mandray an'ity amin'ny lafiny ratsy de mandray de ohatran'izay ny zavatra nisy teto Madagasikara noho ny tsy fanahana ny malagasy reto zany hoe tena hoe zay le teneninao zay teo hoe fampitana vaovao tena marina anankiray sy nen'ny fitondrana mifandanja zany reo ho amena am'izao fotoana zao ndray izy ange fa lasa be loatra ndray kosa tsy hitanao tsony zay hoenona tsy hitanao tsony efa misy amanjatony angamba zao ny radio gasy tena tsy fatalao tsony atao inona daholo ary reo
Raha maolo-pirenenanao ny aina ny zava-misy mihitsy matsiaro na vita didy ve anao teo amin'ny firenena raha araka ny tantara sy izay mba eo iainanao. Nanao ny tena fa tsy ampy aloha de tsorona matoa mbola tonga am'izao toeran'izao Madagasikara de tsy ampy ny natao tsy laza kosa hoe tsy nanao anisan'ny tena nakarary fo anay zany ary tena zany moa maha-olombelona de miova ambanin'ny comportement raha rehefa tohina loatra ny fo za toroko anao fa tsy 72 ihany no nitolomako teo amin'ny avenue aleo ngamba ny ajanona ny manaraka tsy ho tantaraina manaraka fa 72 ihany no resatsika fa itsika de taranaka mpitolona zay no teneniko anao dadabe anay de MDRM gadra tany Mosilava izy de afahana izy nanozona mihitsy zany zavatra rehetra zany no tantaraiko anao hoe niezaka zay ato amin'ny raha anay le izy ary io magaga fa de tonga ho azy eo koa le izy satria nisy zokinay anankiray niandra tao médecine mihitsy izy tamin'ny 72 de anisan'ny voasambotra nentina tany Mosilava de tany ho izy nitady ny toerana taiza moa le dadabeako zay zany napetraky Rizala tamin'ny MDRM eny tsetsatsiaritra zany fa zavatra misy de zay hoe tsy ampy ny zavatra natao tsy ampy ny moyen tsy ampy ny solidarité rehefa avy eo satria lasa nidirany atoko politika enjana be le zavatra tsy lazan'le freana zany fa ny freana moa sarotra be no miteny azy hoe diso ve sa marina nen'ny socialiste sa nen'ny sy ny communiste sa nen'ny ina koa zany raha izay nilazany azy hoe impérialiste tamin'ireny fotoana ireny satria zay ny filazan'ny frantsay sy ny zareo tandrefana hoe impérialiste ny zava-misy nefa de zao samy manana ny maharatsy azy sy mahatsara azy reo firenena zay mitondra ny rivotra mampiova ny fiainana eto ambonin'ny tany zany reo olona reo eo ny amerikana frantsay ny anglisy tam'izany reo telo reo no manana ny hégémonie faran'izay natanjaka de io zany miditra io zany ny rosianina zay tsy ho resantsika fa itsika zany zao miresaka zavatra taloha de hoy zay tsy ampy re tompoko ny nataonay tsy ampy satria tsy nanana moyen zay ahafahana manao an'izany ary efa nanao tentative imbetsaka ny mpitondra anay tamin'izany fotoana zany ary anisan'izany koa tadio tsara fa nisy zamonjatrona zany tsy zay tsy niaraka tamonjatrona fa anisan'izany monjatrona zany tena nidradradratra n'izany mihitsy fa reo no namono ny havanay reo no namono anay tany atsimo tany tsy mila n'ireo tsony zahay zay le ny karisma ny amonjatrona tsy nanaiky vazaha zany monjatrona zay ny tena marina tsy nanaiky izy ary tsy tia namono anay reo ozy ka izany rehetrarehetra zany tsy afaka ny rahina tsony ny olona mpitatana tam'izany zay zany raha mijery nitovy tany donganga tam'izany de manonona kely eto mialatsiny batoko politika ny KFM KDRSM ny Monima ny inona le teny Katso niaraka taminay taloha MFM reo de Camille Vimbio efatra reo zany mitondra ny rivotra vaovao te hanova zavatra teto fa tsy nahy nirahina fa ny pitehan'ny frantsay tena tsoroko ainy frantsay mihitsy ny lalao nampisara-bazana an'ireo tena ny potehany ary satria zay ko jereoko atoko politika firenena eto Madagasikara amanjatona noho ny tsy fahaizana mirahina ny sasany atoko politika pokotany angamba izy voaray fokotany eo manangana atoko zay ko nge mampime an'le izy tsisy critère ve ananganana zany atoko zany fa de zay te anangana de manangana daholo de ina ny faran'le Madagasikara lasa vondrona atoko politika maro hitako hoe very le firaisan-kina voalaza foana fa hoe ny mpandresy no mpanoratra ny tantara aminao mitombona ve mifampitana ny zava-misy ny tantara rehetra mikasika ny 13 May 2027 tsy misy be deabe ny zavatra diso voalaza ao tena ny 27 de miteny anareo fa zavatra madio ny takina tao fa noho ny fihetsika zay tsy voahevitra nataony ngiahatsiranana de nanetsim-pony vahoaka ary nampitambatra ny
firaisan-kinam-bahoaka zay zavatra zay. Taty aoriana de niraisina atoko politika le izy. De rehefa niditra ny atoko politika de savoritaka amin'izay ny fiainan'ny Madagasikara. Ny afara tamin'ny famonoana ny Ratsimandrava ny afarana. Azonao zany. Reny zavatra reny de reny atao hoe fanodidinana ny saim-bahoaka. Tsy fantoka any am'le hoe tia tanindrazana. Zany hoe fandemena zany reny. Tandremo fa zay mbola miseho am'lay eo alatsiny am'izay teny tanora zay de ohatran'io koa ny afarana. Zay nge nidikan'ireny aminay aloha nanomboka tamin'ireny ny fandemena. De memalemy ny gasy tsisy samijoro tsony. Tsisy tena tsisy ny teny anao. Izay atao amin'ny Homady zao de te hamelona ny tantara ho an'ny taranaka indrindrandrindra ty aoriana sy te hampatsiahy ny zava-misy maro nandritra ny fotoana nisy ny tantara aminao. Ahoana ny fahitanao ny firiona ny Homady hoe te hamelona n'izay tantara zay ho an'ny taranaka aty aoriana mba ho lesina ho an'ny firenena. Zava-dehibe tokoa zany ary tsy moramora. Zay de teneniko zay ny tsy nahavita an'izany. Ary anisan'ny anampy zay raha ohatra ka mety ny anampiana ianareo mety ao amin'ny targetranay. Donc hoe zahay ihany satria mbola misy maromaro zay no olon-dehibe niaina tamin'ny 72. Ary afaka mbola miresaka zahay. Fa ny zava-misy de zao tsy tianay le anao raha resaka politika le. Zay aloha le izy. Satria lasa misy influence avy any ivelany satria inona mahatonga an'le politika misy influence avy any ivelany? Tsika tsy manam-bola. Tadiva reo mpanao politika rehetrarehetra nge metehitra amin'ny vola avy any ivelany tolo mandainy. Tsy manana hery ara-bolo zany reo ny akabeazana. Tsy ampy entiny manao an'io zavatra io ny eo am-pelatanana. Hevery fa ny fanjakana ara mbola mindrana vola any amin'ny firenena any ivelany amin'ny karamam-panjakana. Karamam-piasam-panjakana. Misy fanampiana avy any ivelany. Ka inona moa zany no vitan'ny atoko politika anankiray? Hamelona sy hamerina ny tantara raha tsisy ny firaisan-kina. Ny firaisan-kina ihany ny solution. Tsy zava-tsy zay. Rehefa tsy mahay mirahina antsika malagasy de ataon'ny olona karipetra fandiavana. Rehefa manomboka indray izy io miverina any amin'ny laoniny amin'ny tiavany frantsay azy. Raha tsy iny afa za akory tsy makala frantsay aho fa droit zany. Za moa tsy tia an'le teny hoe nozanahana frantsay. Za anisany makala an'izay sy le teny hoe majinika. Tsy ho zanan'izany ahako. Fa tsika de noandevozana. Zay ny tena marina. Aleo tena azavaina le izy. Nareo nge tsy nahita an'izany smotig zany. Fa nandevozana ane zany smotig zany taloha. Alaina anao de Ariatsirabe anao no mipetraka de alaina de taterina ty Antananarivo miasa aty de 70 andro anao miasa. Tsy mandray karama tsy inona fa tsy fantatro zay ameny azy eo aloha misy sakafo ihany ve tsy haiko. Fa zany ny smotig. Asa terivozana zany ny tena marina. Dina moa zany asa terivozana zany. Fanandevozana ane zany. Fanandevozana zay. Ary zay no mampalahelo satria anisan'ny ray aman-dreny ny dadako no nanao an'iny lala-masinina Fianarantsoa Antananarivo iny. Fa fatin'ny Kararana iny lala-masinina iny. Gasy daholo ny maty tamin'iny. Gasy ny nanao an'iny. Fa ny vazaha no mibaiko ery ambony ery amin'ny avoana kely ery de hoe vitan'ny frantsay ny lalana. Fa ny gasy ny nanao azy. Mialoha ny ametrahantsika ny veloma de mbola te hiverina kely ao anatin'ny tantara hoe aminao ve maolo-pirenenanao mitombona ve ny fitroharan'ny vahoaka tanatin'izay vanim-potoan'izay? Ny zavatra ane de mitombona ao na izahay ara tena nitrotra satria nahita ny fihetraketrahan'ny contingent frantsay zany ny ireo olony vahoaka amin'ny frantsay le manana nationalité frantsay reny nge tsy azo tohinina mihitsy na andalo amin'io vavahady io ara tsy mbola hitanareo mantsy zany fa na andalo ara mangovotra ambany lohalika misy colon petraka ao de lasa noforonona hatramin'ny hoe mpakafo io
de izy mandry tsy lavo loatra anao fa ianao very izy manao zay tiany atao amin'ny fiainana andavanandro vao mandalo izy de efa miorokoditra ny olona de efa vazaha iny tsy maintsy amena ny anjarany ary tadio ankehitriny mbola raiky tapisaka zany resaka zany fa voaingana azy ao ny tany amin'ny faritany anetsinanina tsy de misy firy fa iny andrefana za gasy zao lazay ny olona vazaha inona mety ho anto zay ka le zay le fomba nentin'ny frantsay zay de matahotra ny olona misy vazaha koa avy ao anetsinanina tsy de misy an'izay fa ity andrefana ty ay any avaratra koa tsy de misy an'izay fa ty andrefana atsimo tena mampalahelo ny olona any matahotra fa diranovana iantsaka entre parenthèse zay zavatra zay fa ny tena marina de zao ny zavatra misy am'izao fotoana zao de le zao no atao mialatsiny amin'ny teny an'izany amin'ny fitondrana fa tafiditra anatin'ny néocolonialisme tsika ary mavesa danja be io amin'ny zareo européenne sy ny occidentaux io tsy maintsy averina aminy io ary tsika ane sopotry ny européenne ny africaine ty Afrique ty nge sopotra fangalany voly fampiasany voly mampiasa voly eto izy de dikan'izay oety many amin'ny zavatra ireo fitaovana rehetrarehetra zay nisy tamin'ny androny teo alohany tamin'ny androny tompoky latsiranana ohatra zany zay nipotipotehana moa ary zay nisy an'izany zavatra mampalelo akoa zay isy an'izany compagnie Rochefort zany nanao conserve be de be zany hatrany tany Ambohimaso tany Fianaratsoa teto Tananarivo Sevima fa de nipotipotehana de simba de nefa ny zavatra tokony ho atsaraina zany no toe-tsaina nentin'ny vazaha nanapotika an'le izy mba tsy holovainao mampalahelo misy afatra tianao ampitaina ve ho an'ny malagasy rehetra indrindra ho ireo diaspora any ampitan-dranomasina sy antaranaka théorie mialohany amaranantsika ny tafatafa tamin'ity any ity ny afatra de zao hoe sy mitambatra ny vato sy misaraka fasika aza voizina mihitsy mba hamiangavy aloha ny teny anankiray ity zay manozana tsika ty hoe malgasy asory esory ao anatin'ny saina fa tsy malgasy tsika fa malagasy azonao voasana kely ve ny antony zay satria ny teny zay lazainao raha kristianina ianao de mahita fa zay aloky ny vavanao ka irinao de ho tonga tanteraka aminao tamin'ny 72 zao raha nitolona ny tanora de nanampy ny ray aman-dreny sy ny namana de nivoaka tao anatin'ny John Frantsika de nanao an'io fanahy malagasy io de nahazo ny fahefana teto Antananarivo ny fitondrana tamin'izany fotoana zany namorona fomba fitondrana vaovao de niongana de rehefa niongana iny de nipetraka indray ny anankiray de tonga amin'ny anankiray am'izay de tonga le socialisme zany hoe fitondrana ratsiraka zany ara-tadidinareo fa teo nanomboka ny socialisme mampalelo ny ilazana azy hoe lazaina fa fanjakany madinika de le fanjakany madinika de lasa raha teny tsotra ny ilazana koa hoe baranahana fanjakany baroa zany ny zava-nisy nandraisan'ny vahoaka azy manao zay tiany atao ny vahoaka zay ny nentin'ny fanjakana na nasoaso ny vahoaka diso lalana ny vahoaka diso lalana ka ahoana moa le fanontanianao atao averiny kely tiako averinao tsara azavaina ho an'ny satria ho afatra ho amin'ny taranaka tirena hoe nahoana no tsy pianao mihitsy hoe aza manay koa antsona intsony hoe malgasy fa malagasy satria manakorotana ny dikan'izany malgasy mal e gasy zavatra fanalikanana e zany amiko fanozonana fanozonana mihitsy e tena ozony zany fa maninona raha atao hoe malagasy tadiva be deabe nge ny zavatra novan'ny colonisation e nanomboka tany amin'ny andron'ny Radama tany amin'ny andron'ny Jean Laborde Galeny sy ny rehetrarehetra zay nanapotika ny teny tena teny malagasy ohatra le nyteneniko teo hoe
valaharam-piandro fasana no izy fa tsy valalam-piandro fasana. Ny olona tsy valahara de ratsy fa ny valahara no azo atokisana miandro ny fasana zany a sacré saripady zany ny olona miandro an'io zany a de olona atokisana tokoa ary manana ny voninahiny sy ny fahefany tadio zany a manana voninahiny sy fahefany reny olona valahara reny a zay ny anarany olona valahara zay le izy de ohatran'izany ny teny zay ovana matetika be da be amin'ny zay moa mbola te hiresaka am'ireo teknisianina momba ny fitenenana sy ny teny reo ako fa mampalahelo fa tsy miteny kory zareo fa ohatr'izany zao ny mpanao gazety tam'ireny covid reny raha miombo ny aretina zay ny filaza azy de ino zay anao fivoaran'ny aretina Andriamanitra fa inona koa zany inona zany hoe aretina mivoatra zany ratsy eneny aretina de hivoatra hoany le izy ange manisan'le izy mitombo na miena de hoe mivoatra hoany zany fa ny firenena mivoatra ave ahoana zany ampitovizina amin'ny aretina mivoatra koa le teny entina milaza n'le zavatra mihitsy no tsy mitombona itsony am'izao fotoana zao fa miteniteny foana de mihinan-kina-poana de manaonao foana de manasa manozy teny tsika avy reny ny tena teny malagasy re nareo teknisianina momba an'izany zay ny afatry ny nareo any ampitan-dranomasina manana olona afaka mamerina an'io ara-dalàna tsara asory ao anatin'ny dictionnaire mihitsy zany malagasy zany ka tsy teny jereo tsara rehefa mba manaraka ao anatin'ny ohatra zao farany teo nisy mpanao gazety frantsay tamin'ny fionan'ny PSG sy izy ty Dortmund de nisy mpanao baolina espagnol mpanao baolina PSG izy a fa izy espagnol fa izy am'teny frantsay mihitsy ny azo ny teny espagnol ny resahany eo mino aho fa mahay miteny frantsay indrangah iny fa ny azo no adzay andrianiko ny teniko zay fa tenenina fotsiny hoe andrianiko ny tena andrianina atao inona iteniteny foana anozy tena foana isan'andro fozalahy atakalo fozavavy za tsy miteraka fozaka fonjazavavy atakalo fonjazalahy no izy fa tsy fozalahy atakalo fozavavy zany sa fozavavy ianao natakalo ny dadanao fozalahy mila verina mihitsy ny tena mila verina mihitsy io teny io teny malagasy fa ny teny ny andohany zao tontolo zao teny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo zao fa ny teny no lasa ozona ny teny ihany no lasa ozona re tompoko zay ny teny avoaka ny vavanao de ozona ho anao zay fototra ngeza be fototra ngeza be manimba ny malagasy mihitsy io tenitenenina foana io mandeha ho azy io fa nareo tsy zatra sisisa lasa fiainana tsy makany amin'ny inona zany hoe la iteny hoe famontinana angamba tsy montina fa tsotra kely izy hoe tsy makany amin'ny fahombiazana tsy makany amin'ny fahombiazana lizy satria mandiso lalana mandiso hevitra ny hevitry ny teny ane ny hitondrana an'ity manga ave ty raha manaiky tsy dolo tsika hoe bleu io na hoe manga io de zay natao hoe foto-kevitra fa izany itenenino ara de izy nareo efa mitapy le rangahy io tanao am'izay tena akasitrahanay no nanekeny Andriamatoa Rakotondranivo Yves Jules Monde vahiny namelona ny tantara indrindrindrindra ny tamin'ny 13 Mey 2017 mba ho lesina ho antaranakaty-arina ary ahafahanay mandray ny tena zava-misy ny tranga nandritra n'izay vanim-potoana izay akasitrahan'ny groupe ny omady indrindra ianao toloko nanaiky ny zara sy ny tafatafa teto tamin'ity androany ity misaotra tompoko fa de maniry ary tena zava-dehibe amiko zao androany zao fa anisan'ny riko zao fa tsy manam-potoana loatra moa ny tenako azony be sahanina amin'ny asa mandarazy atao koa isaorako anareo aloha tonga ty amiko miresaka am'izany zavatra tarigitra anareo zany zava-dehibe zany ary vonina ny tenako hiaradia aminareo raha ilaina ny fisiko raha ohatra ka mety ny arahana satria be dehibe ny condition izy za tsy tia manao politika ao anatin'ny zavatra za zany de tsy ny politika ny ratsy
fa ny fampiarana ny politika eto amintsika mbola tsy ampy ka aleo tsy manao aleo tsy manao nefa zato mahery tsy hita zay anaovana azy mbola ampiana koa ve le zato mahery de raha anao a de ho anahy manokana anao taoko fa tsy kopakafon'olona efa tsy haiko ny filaza azy le izy zany tena tsy izy reo amiko hoe tsy mahasehaka an'le izy tsony tsy ampy tsony ny heriny tsy ampy le fiarahana mihitsy ny tsony nanandrana reny ny mpanohitra teo de mime fotsiny andry tena mampalahelo tena miteny aminao tsy lazaiko ny antony mampanao anao indry fa za mahita fa mampalahelo le izy mampalahelo le izy satria be de be ny zavatra tsy ampy satria mila olona matotra anie zavatra ary sa tena sa zany teniko anao zany hoe tsy 72 ihany ny tolomako ampy angambo zay zany tolona za zany a tsy mba le olona tia mireary tena teneniko zany tena ny antso mihitsy président anankiray mitondra n'ity fireneny ity avianao aty teneny hoe tao marina fa ireo mpanao gazety satria misy olona nanao version hafa tam'le zavatra de za mantsy azy président ao mifona atopoko lasa resaka polémika be io de lasa resaka fakalana io de tsy mety amiko ka zay vonona hiaro anao tsy hiaro ny vady aman-janako nareo fa fantatra ny hoe olona resahanareo fa za kosa tsy atao akalana ka za mialatsiny fa raha ohatra ka tena anao an'izany ahako de mitambasy zay foana mo niany teneniko ameo basy zay raha ohatra ka tam'izany fotoana zany fa tsy mety le hoe iresaka vava fotsiny satria le zavatra mafy be ny mbola rivotra colonialisation tam'izany fotoana zany ary tena matanjaka be ny frantsay mbola tao anatin'ny heriny ny frantsay mbola tao anatin'ny heriny fanjanahantany ny occidentaux ary tena mirahina nge reo olo reo mirahina nge reo olo reo tena miteny aminao tena mandaingy tsika malagasy raha ohatra ka tsy malala an'izany reo mpanao politika reo fa tsy afa manoatra izy isaorana betsaka toko fa de zay ny afatra zay hoe mahaiza mirahina de firaisakina ny hery zay ihany fa raha vao tsy mirahina tsika de mifankatoy ihany ko mifanaja ihany ko zay le izy satria ny mpanao politika ankehitriny de midivilique tokantranon'olona no ataony divilique fiainan'olona personnel vie privé an'olona ny idirana raha tokony hifantoka amin'ny ny zavatra fampandrosoana ny ilana anao fa tsy zany fampandrosoana nge ny ilana anao fa tsy critiqueny rabe ry namono any rakotorò tadio fa ny frantsay nge am'izao fotoana zao ka efa potika raha mijereko azy za mahita fa ny frantsay anisany ho potika mihitsy efa tsy an'ny frantsay tsony ny frantsa zany raha miresaka an'izany fiainanao a Paris zany ianao manahirana ny tantara azy eto aminareo tena tsy mety tsony ny fiainanao nandafy eo raha zany mijery azy tsy hiajany tsony zay ny ametrahanay ny veloma rakasitrahanay isika rehetra nanaraka ny tafatafa ny ara-niaina ny vanim-potoana ny 13 May 2017 mametraka veloma atsika rehetra veloma tompoka farany angamba ny azafady da diso ahako raha ohatra ka tsy miteny an'ity mety misy ihany ny tohina angambany ihany satria mafimafy ny teny koa ary sarotsarotra ny mihinana azy ary oka tsy hinana amam-bolony efa miresaka tsika malagasy de miresaka amin'ny fitiavana ary ny fitiavana zany efa nataon'Andriamanitra fa io no hiainana eto ambonin'ny tany fa rehefa mifankatia ny olona iny le hoe zay mitambatra vato de misaraka fasika makasitraka to